ny politika tsy natao an'ny olona majifo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina, fa ny fanaovana politika indrindra eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka, ary azo ataony mamadika, ary mbola azo ataony vadibadika. Mbola afaka manantenanao ve zay fa mety ho vitanao ihany le raiky satria nisany nampanantenainao anay zany. Fampanantenana nataoko io, vily rano napetraka io. Eto aho eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo Ray Manontolo dia mamerina ny vily rano. Tsy maintsy sotaitsika. Toliara dia natao hoe tanànan'ny masoandro. Fa rehefa hitondra hazavana, tonga fampandrosoana, andro any, dia jerenareo ny ry lavitra ry. Volana feno, fa tsy misy banga, noa manazava antsika eto androany. Hitanareo io volana io? Asa hitanao amin'ny écran ve io volana io? Hitanareo io volana io? 42 izay angamba Andrianarivo avatra fa misy ihany koa fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany. Misy ve ny tanteraka, misy ny tsy tanteraka ve. Rehefa misy ny zavatra vita, za teto raha iza maro jaonina manokana mbola tsy niteny mihitsy nefa rehefa misy zavatra vita za misitraka ko inona raha moa za nandoha volany e, so dia tsy fantatrareo ary zany, so dia misy iteny akanga misy nandoha vola dia misitraka dia zay zavatra vitany io dia akasitrahako raha toka vita ny ainga tany. Itsika rehefa manao zavatra ohatra hoe tsy nisy mihitsy ny Andrianarivo avatra ny olona toka tena le adolatsento eny dia aveo manambady dia rehefa vita le fombafomba maro isan-karazany sy misoratra sy ny fanambadiana ny anaty fiangonana dia tsy nisy mihitsy n'izy ireo rehefa anao zaza dia andaotsika anao zazazara fa vita. Mbola nahenao an'izany ve anao? Fa miteny izy ireo andaotsika anao an'le zaza le ontsona le mahafatifaty le tsy ritin'ny olona zany ny eritreretin'le ray aman-dreny dia ohatr'izay ihany koa nareo atoko tena ohatra kaiky rehefa manao zavatra raha Joelandry Nirina dia atombola izy ohatra le zavatra le atomboko nareo inonareo le mametraka an'le vaty fototra dia aveo nareo lay manohy an'lizy dia mitohy dia vitatra amin'ny farany dia le tokanana dia raisina dia aveo le izy tsy afaka herinandro dia farotana. Hitantsika le tany amin'ny faritry mena be hitantsika le any Tomasina le ao amin'ilay kianjan'ny tafon'ny arena jereo tsara izy ao aza toko totoro anga. Rehefa manao nareo dia tanterao mihitsy le teny le tenenareo hoe manara-peritra, tsy haiko aloha hatreto aloha dia manara-peritra. Za zao ty tarihako ty miketroketsony ty ohatra ny te anantona anareo mihitsy ny ahoana ny analana an'izy ty. Dia ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny no heverintsika ho amin'ny fampandehanan-draharaha eto Madagasikara. Inona izay fampandehanan-draharaha zay? Atomboko nareo le zavatra ohatran'le vato fehizoro zao, apetraka nareo le vato fehizoro amin'ny resaka le etanôly io resahako io dia tonga tany ramatoa dia ny andro ny olona rehetrarehetra na le vato fehizoro raha hoy ny olona efa tsy hitatsova dia efa tototra ao satria ny anato fahavaratsika dia miroborobo be ny fanirin'ny ay maintso. Tsy le tsy hoe mampiandray ao amin'ny ay maintso izy tsy zay so dia misy mieritreritra an'izay ndray zay indray fa ny zavatra misy ao anatin'ilay izy anao tsika le resaka mombany hoe nisy fiara teto amintsika tadidy Andrianarivo avatra le gaskara le kara le CAR aiza zao zany nampiseho fotsiny tamin'le filarany reny le moto atao eto Madagasikara, reny le fiara atao eto aiza zao zany dia mety hitendra nareo raha hita mihitsy ny hoe tsy mahazo toerana zay ngitsy nitady toerany ary mbola tsy nanam-paniriana an'izany hitady toerana zany mihitsiny raha iza maro jonona raha tiany dia misy hitendra nareo nge manakihana be fahatany rehefa izahay tsy manakihana fa le zavatra le nitenenareo nampanantenanareo any vahoaka dia miteny izahay fa adosoana ve zany? Raha miteny zao le zanakao le ao anatin'le tokantrano manala fanadinana CPE ny afatra zao mbola mandeha tsikelikely fa mbola afaka 4 taona dia anala CPE izy dia miteny Andrianarivo rehefa afaka ianao dia bisikileta le tsara be ony dia davy zanatsika
de zay de mikonto izy mivady eny ara taterahantsika zay de rehefa afaka somatsara ve le zaza de tsy mimenao de mipitrapitra mampalahelo izy mitovy amin'ny tsy misy ihany le mampanantena zavatra tsy misy de mitovy tsy manana ihany izy fa rehefa nampanantena anao de fitanatra de izay le resahany io mampanantena anao de mampatsiay izay hoe aiza ary ty zavatra ty farana tomboka tamin'ny zavatra nety de mifaranana tamin'ny tsara de za mitehaka foana aho a ny ana raha mbola tombontsoimbonana averiko foana raha mbola tombontsoimbonana sary-piaro a za zao miteny anareo hoe rehefa mandeha mo de miala eto amin'ty aty inona moa zany zao efa tsy mitrano ve zao aty fa tsy haiko sa mbola inona de rehefa mody any aminay any avaradrano a de miteny za zao misitraka misy lalan'izay eo rehefa mody eo to farafa kely ny adiny roa latsaka kely ny anaovako mody any aminay zao eo am 5-20 minitra eo de tonga de mahafinaritra le izy misy zay ile teny anay rehefa misy zavatra vita ka manaraka le fenitra tena izy de zay isitrahana mahafinaritra le izy fa avitahotra ny fara fa tsy hoe manompoka amin'ty de ataotsika 20 kilometatra isa-taona de faly ny olona merci président za tsy tehaka mihitsiny sa fa le olona no teneniko eo mitehaka le olona de afaka heri-taona indray ianao tonga de ozy indray ianao io lalan'io zany de ataotsika 10-20 kilometatra isa-taona de tsisy nitehaka tsony de mangataka mitehaka ianao mba te afo moa zany de tsy mitehaka ny olona satria na ny anto tezitra le olona 20 kilometatra nampanantenanao 10-20 kilometatra tsy mba le atsasany akoriny nefa ny anao mbola tsy antitra fa raha antitra ianao de mitena hoe menam-pitoerana ohatry ny fianantitra fa ianao mbola tanora de ianao no miteny an'le rehefa tsy maharaka le azakazaka ny filoham-pirenena de tokony iso iza zany no tokony isora ianao mihitsy ne zany no tokony hiala satria tsy maharaka le azakazaka le sainao sy le herijikana io le hoe ny heritsaina matanjaka fa nozabe tsy maharaka zay nge le zavatra le ataonareo e raha isika zao mivalomary za tena anisan'ny tena mitsangam-bolo mihitsiny a na de ao anatin'ny fahoriana arany nisy valomary tany mahajanga nisy resaka sakafo tany mahajanga ataoko anatina fonoteny vetivetika fa misy olona tsy resy lahatra mihitsy de nisy olona le izy raha hoe fanapozinana de nalaina le pozina de nalatsaka tao de zay le fanapozinana fa le fahasimbaly le sakafo afo zay le olo le fa nandefa taratasy tao anatin'iny ialana areo tsy nanak reo anisan'le atsona foana reo tsy mety miditra ao anatin'ny gouvernementa satria na ny antony le tindry fa te hampandroso an'ity Madagasikara ity za mipantaraha izany inona ny antony arany tantaraiko aminareo rehefa manao an'io isa-taona izy nalaina nomby nalaina nondry de le misakafo eo izy moa am'le tsy mihafahafa satria zanako ao anatin'ilay tanàna inona ny zavatra anseho ny rivan'iny narary ramse le mpandraray mbola tanora jereo ny sariny mahapala tena nitsangam-bolo mihitsy ny maty le namako rehefa vy izy rehefa narary de nitsabona atao kiala mavony any tapitra ny ainy narary koa ramatoa nentina aingana tao amin'ny tany amin'ny hopitaly tao fianaratsoa izy ny androny asabotsy tapitra ny ainy mampalahelo a rehefa notodiana hoe ahoana le sakafo ao zany mbola nisy ambitsakafo tao izy manana mpanampy anakiroa no an'le mpanampy any keo le sakafo tapitra ihany koa Andrianarivo afatra ny an'izy roa vavy zay le atao hoe famosavina efatra zany ny aina latsaka de manontany anareo aminareo mpitondra satria nareo le miteny hoe zay zao no mitondra aiza zao ny fanadiadiana le aria mahajanga nanotonotika ny kibonareo de nisokatra fanadiadiana de nandraisana fepetra enjana be tadio fidiram-bolan'olona raha vao misy zavatra mikatona aneo de tadio fa misy malagasy maro very asa ao e satria iteny koa izy ity nakatona de tsy afaka mandraisa nareo zany miantona de reo olon'ireo makaiza tsy reo olona raha ohatra ny zay sy afatra zao nge raha sanatiavony vavalaty miala eto amin'ny cultivé zay nge manampahady amantsana ka reo olona sao de tsy fantatra reo e misy remorka ane zany fa tsy mandehandeha fotsiny eto e mamelolona ane zany e sao zao miandra tsy mbola naheno mihitsy ny amandraky ty mandontatabatra mihitsy ny ary tena sorena hoe misokatra aiza zao ny fanady tsy misy mba manontany any a an'ireo zay tompona andraikitra indrindra fa ho an'ny mpitany fila miala tsiny le natsoko maraina teo satria namana olona tsara nareo manana kitana de mba hatsona satria namana
mba sokafo ranga fanadiadiana dia sazy io faran'zay ainjana ranga zay olana anao an'tya satria hain'olona efatra latsaka tao anatin'ilay izy ary zay mihitsy moa za tena zay za tena tonga de masika mihitsy ny rehefa miteny Andrianarivo tonga de niteny zay mihitsy maty le olona efatra ny latsaka ny ainy ny anareo nanotonotika ankibo nandraisanareo fepetra enjana be aiza andraso aloha ry zoko fa mbola mandeha pary iandre etapy inona arany angatsika anao course ka hoe mandeha épreuve spéciale aloha de zay angatsika anao an'izany fa tonga de sokafo fanadiadiana de midina ifotony jereo agneky le za zao sura fa le za zao mino fa le sakafo mety efa tsy ao tsony Andrianarivo mety efa nisy nanary fa raha tamin'izany fotoana zany nareo tonga de nidina vao nahita izy de tonga tany atoerana de zay anaovana kopatanana nareo ry aja ao ikala mavony eo tsy manaiky ny zavatra apetraka zany ao anatin'izy ity de tsotra voalazako dolo zay namandreo rehefa makany izahay rehefa mitety an'ity faritra ity tadidiko tsara mihitsy tsy teny an'le honorable sy ny ben'ny tanàna zay mifandimby teo nanomboka tamin'ny nazahoany Rajoelandry Nirina tsy tantsony teny izay mihitsy fa zay mifandimby tao alohan'izay tany foana saika isam-bolana satria namandreo ary ny any teny izay mihitsy ny Andrianarivo avatra rehefa ry zareo na zay olona fito fa omby ray ranga ny vonondry zareo tena enjana za tena variana mihitsy ny aza de misahirana ranga fa tsy hitanao zay anaovana ny omby io hoe atononaoko ataonao ny omby ridra ataonao kitoza tsy hitanao ianao indray ny leo ny zavatra resahana ao anatin'izy ity aiza ho aiza zany zao ny mahakasika an'ireo olona ireo tena mampalahelo be mihitsy ny zavatra misy ary ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zay resahantsika izay tena mandonda tabatra mihitsy ny nareo namako ny resahako iza le namako nareo namako ao anatin'ny mpitandro ny filaminana nareo namako olona tsara ao anatin'ny fitsarana raiso reny andraikitra zay mifanandrify anareo aza velo fatifaty ho azy ny vahoaka malagasy zao tena tadidiko tsara misy tambola natratra bebe anay zay mamono akoho izy Andrianarivo afatra fa mbola ivavahany eo akoho io rehefa mamono an'eo akoho io izy de zay vao manapaka ny lohany am'izao fotoana izao mandatsaka hain'olona malagasy samy malagasy aiza zao rehefa mandonda tabatra le Koreana zay mivonona tamin'ny fomba fiainana bibiana izy mianaka de lazaina ndray fa resaka politika za de sorena mihitsy ny aminao nga gouvernoura Antananarivo renivohitra namako tsika niaraka foana nevitra ny tsy hitoviana angamba ny raha nieritreretinao fa aza miteny ianao kosa le omaly hoe raha vao misy zavatra kely de voizo mpanao politika any am'sehatra voizo mpanao politika ahoany tsisy nalalan'io ny raha tsy nareo no namoaka an'io hoe nanotika ny kibon'ny filoham-pireneny anga nisy nalalan'izany Andrianarivo afatra fa ianareo no niteny de zay vao fantatry ny rehetrarehetra le izy de ny olona nampiteneninareo ny olona ianrety afa nyteneniny nampiteneninareo indray iny omaly iny ny ministra mpiay anay ny serasera tsy ny kolotsaina de nylazainao anatin'le izy hoe enjehany lalàna sy ny cybercriminalité ny zavatra rehetra zay mifanohatra ao anatin'izany mifanohatra ho nareo eny namoky de ny olona mamaky aza vao amin'ny olona inona le zavatra tena nisy le nazavaiko teo ny tena marina ary mitovy mihitsiny tam'le nazavaiko tam'le voavoalohany le izy zay navoaka ny anrety mitovy mihitsiny zay tsy nifampiresaka namana izy zay hatramin'izay ny ara-ny asa foana fa mitovy ny marina zany le hevitra fa le mivoaka ny omaly diso le maly de tena nyteny fanapozinana le tena le pozina mihitsy aore olona tsy voandroany ane zany Rajoelandry Nirina zany ny tety faritra tsy voandroany ane zany Rajoelandry Nirina zany ny janona tany amin'ny faritra ny sakafo tany amin'ny faritra fa misy zavatra izay tao anatin'ilay izy ny tokony anaovana fanadiadiana de le olona iny le ny eloko ibabona mody rariny
za zao anisan'lay le niatrika fanambadiana Andrianarivo Avatra hoe 23 zay niatrika le fanambadian'olona zay nanotika avokoa ny kibo tao anatin'ilay izy tsy nametraka fialan-tsiny le tompona hôtely tsy nandraisana fepetra le tompona hôtely etsy bypass etsy hôtely io ngetabe jereo ny andro zay nametraka taratasy hoe mba misy mifandraisana tsisy satria na ny antony namana tsy namako fa namana zareo zay ny zavatra hitatsika eto matoa ny zavatra rehetra volamena 7 kilao tatsy Afrika Atsimo sy ny 7 kilao mahery tatsy Nosy Komoro tsy misokatra ny fanadidina misy namany ao de aza manateny sika matoa ny volamena tany amin'ny napetraka tany amin'ny teto Madagasikara tao midy ao anatina kofra mivadika vy misy namany ao io rehefa tanana zatra mitsotra tsy afaka mivokona tsony io ary ny olona manana ray alina te hanana ray etsy de zay ny nareo ataonareo tantely afa-drakotra ty fireneny ty de rapitso rafaka ny toerany ne fandimbiasany so de mieritreritra hoe eo foana de tadio averinay reny teny reny hoe zao rehefa tsy ho intsony ray nareo na mbola eo hoe zao ny tenenao tadidinao ve de aza manongo tena aza miresaka mihitsy ny rehefa misy fanionkevitra na rehefa misy raha ohatra le ka mitovy hevitra mpivady na ko mikotrika ariny laniny fa matoa misy nametrahana ny ilo iny tsy natao ametrahana satroka fotsiny Andrianarivo Avatra fa mba eritreretina lala io de mamadibadiky mipitolo lela ozy izy nytolo zay vao mano hevitra fa tsy tonga de avy atrany ty ty rangah levako fahatany fataoana azy de zay fandehany eo rangah fandehany de zay lalany eo rangah de lalany tsy zany ny fitantanandra raha eto amintsika de mazava rehefa miteny ianareo zao nareo de porofonareo mihitsy tsy misy vola terenareo fotsiny le mpivarotra hoe miala am'izay mivarotra moron-dalana omeko ohatsy nareo anisan'ny asa tao an commune ny tena Andrianarivo Avatra tam'izany rehefa nahita ny tsena lehibe indrindra iran'izao tontolo zao de le Zoma teo Analakely rehefa nahita mpitondra tao anatin'izany hoe andoranga fa efa tena tsy mety itsony izy ty nitady hevitra aloha izy zay vao nanala n'lay le mpivarotra moron-dalana rehetra iza ny tiako resahana ny tompoko lahy Giolira Zanamasy nanamboatra aloha izy mifampiraharaha tamin'ny lalamby malagasy io ataonyty petite vitesse ity anaovanay ohatran'zao zao de reo mpivarotra rehetrarehetra eo atsofoka iato de ataonyty posary ity zay mipetrahany TTS tam'izany fotoana izany anaovanay ohatra de zay ny sariana an'ireo olondreo niditra tao nefa n'le olona ndray mivoaka nisy zany aloha ny vahaolana zay vao napetraka tao le olona fa ny atsika eto esorina le olona de andeha ho aiza tsika tsy miteny mihitsy ny aza nareo koa za tena za ndray aloha tsy momba nareo mpivarotra am'le hoe zay zany zao hoe sorinareo de andeha angalatra anga tsy misy afatsy zay zay zany esorinareo de andeha varo tena safidinareo zay raha anao nareo fa aza manana eritreritra an'izany mihitsy zay ve de andeha angalatra zay ve de andeha hivaro tena ifampiresao efa misy ve le toerana raha efa misy le toerana ka nafindranareo tany le olona ka tsy nety afy zay fa nareo ohatra maniditsidiny eny fotsiny de aloha nareo asorina mihitsy fa tena mitohana be ny fifamovozana makatsy efa misy ve le vahaolana aloha aroso fa tsy avela fotsiny an'izao hoe be de be ny azo apetraka ao anatin'izany afaka mahana ny olana misy ale trano be mijoalajoalana eo ampitan'ny anteny merandolona eo zay olona afaka miditra ao aloha de ampidirao misy trano mijoalajoalana taony be ny tanàna teto ane lasa ministra am'izao fotoana izao eo bioririke de jereo izy ao tsara le izy fa de jereo nge tsisy miditra ao na ray arany rehefa tsika aza miteny hoe didijadona fa rehefa terenareo reo olondreo hiditra ao manaraka ny fandaminana afy zay fa nareo tsy niteny azy ifampirarao izy de azangalana n'lay tapakila aloha izy le hoe tsy haiko arivo isaky mandeha avy aloha izy aloha ivelona eritreretintsika raha fa reo olondreo
efa mivarotra eo nandritriny ena misy tena tsy vaky lovo mihitsy ny eo Andrianarivo afatra dia tsy varotra indray zany izy dia ahoana za tena mametraka no hoe rehefa izay efa napetrakantsika teto foana hoe ny arabe natao an'ny fiara ny trottoir natao an'ny fandehana mpandeha tongotra ny tsena natao ivarota rehefa manaja an'izay isika dia izay fa le izy efa gabraraka hatramin'izay tsy mahavaha olana ny resaka mombany hoe asianareo fefy le ohatran'io ataonareo beoririka io ohatran'io ataonareo any pasapito io tsy mahavaha olany reny eritrereto fa misy tena tonga dia tsoroko dia ataoko mazava tsara misy polisim-bohatra apetrakinareo amin'ireny misy hôtely eo le hôtely eo raha samiantoka an'le sakafon'le polisim-bohatra fa tsy manaiky le izy rehefa hitady porofonareo dia avoakatsika lasa le tokon'le vola miditra ao anatin'ilay trano fisakafoanana zany tsy maintsy amena ny reto satria hon izy miandry an'le vy eo ka nga ivy misy nga misy angalatra satria hon izy mandrindry eo ny olona ny ana tsy misy an'io raha hatramin'izay firy-taona tsy isy an'ireny teo lamma ihany dia misesy ny olona dia ny sasany mivavaka ny sasany mikofesy fa ny zavatra apetrakitsika eo anatin'le zavatra le tsy mandeha amin'le tokony ho izy mihitsiny no tokony apetraka zany amin'izao fotoana izao inona le izy anompoka an'ity ianao dia vitahotra amin'ny farany dia aza miteny ninona intsony aloha fa raha ohatra indray ianao ka miteny hoe koa sary marojaona fa tena mahery ny vavanareo tena enjana be fa metra-piala tena za kosa aloha mitehake merci ary zany tonga voalohany ihany hikaroka fiara angidim-by mihitsy ny andehanako merci ranga président raisiko tena mitsinjo vahoaka ranga ianao raha izay finiavanao zay sy izay fanetretenanao zay nge le hoe zay manetry tena no asandratre fa raha vao manandra teny ianao satria ina ny antony terely le namanao anao satria le namanao te mbola igoka tombotsoa dia no rehefa misy zavatra tsy mety ane dia tenen'ny olona rely le ekipan'ny rajoela izy tsy hanonona an'le olona mihitsy raha tsy mandeha ny tokony ho izy ny ataon'ny membre ny gouvernement zany ianao mahazo tsiny raha mandeha ny tsy tokony ho izy ny ataon'ny gouverneur ianao voatonontonona zao nisy sakafo iny tary le olona tany miteny hoe zay nge tsy taniko maninona zay voatonona ato zany iny mampalahelo tsy tany le olona nefa nitonontononona atao le olona mampitombo isa fotsiny mitely le gouverneur Antananarivo hoe zange tany olona naherin'ny roapolo telopolo teo fa rito mazavy zay ny teneniko hoe fanatanjahantena ny tsy mba mandainga zay ny tena naovako an'io fanatanjahantena io ny score rehefa resin'ny Atletico Madrid ny Real 1-0 dia 1-0 io maneran-tany fa tsy miova mihitsy niny fa ny anareto vinavinaina tsy tany zany eno aza mandainga ranga mahasorenany fa itsika rehefa tena zay aloha tena zay rehefa miona tena izany mihitsy mifandramatra mihitsy fa zay tsy miady fa nyresaka no ampediana ao anatina sehatra anaraka faingo aloha tsika Andrianarivo avatra dia toezantsika zay avy eo ataoko politika aloha zany mba somary eo hevitra fa malagasy amin'ny Madagasikara zany somary mitodika zao namana soko mardona amin'le hoe tany amin'ny fanjanahantany tany zany tapaky tanjaka atsika zany tany efa nisombana ty Madagasikara ty satria tam'le hoe nandorana ny tangena teto Madagasikara nolazaina fa hoe sampy fa raha mbola nipetraka zany io zavatra ohatra am'izao ka hoe le chef de service am'izao fotoana zao hoe manao tangena masaky mitangena am'ty tanomasina vatomasina sy ny raha mety nisy eo zany de fa hoe nikorotana atika de niditra am'izay koa tika tamin'ny hoe republique io nanomboka tamin'ny Philibert ziska am'izao mbola tsy mahita vahaolana atika nanao ihany reo afamin'ny apahana nametraky ny diatagnany ane zay filohan'ny fandimy teo zay am'izao koa mbola tsy hitana vahaolana io le premier pas qui compte le tany zao taloha tany resaka hoe mbola tsara ny environnement manino ary le tany tsy mba namboatra na raha tsy madio hoe mba olo vahinjafy sahirana am'izay koa nety ny somary mba hidira kely am'izay koa lo tetikasany filohazaina andreny rajoely ny fotodrafitrasa tompoko dia tsy misy raty ny fotodrafitrasa fa le hoe ohatra zany le lalambe mikodanany mety hoe misy olana kely amin'ny fahasalamana toliaina sy ny tanimbarin'olona iny loha avelako iny fa teleferika afonja misy atsika malagasy manko manana toe-tsaina ohatran'izao zay raha tsy namboatra ny fonja io ny filopirenena
ka hoe antaraina am'izay koa zany isy tsony zon'olombelona ao tany mora fa feno tokony mba hamboatra fonja ny fitondram-panjakana zay ny zava-nisy teto raha ohatra hoe tsy namboatra an'io filoham-pirenena teleferiky io ty ratsy io fa mbola tsy nisy an'io tefatra am'izay fa hoe izy loha tsy lahara-pahamehana fa eto koa ne mbola tsy nijery ny lahara-pahamehana zay asa mitondra nanomboka tany amin'ny filiberatsiraniny fa ny teleferiky io raha ambatako lo vitaro mafinaritra raha ngahy io mafinaritra io amiko fa le hoe le lahara-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy le fahasalamana fambolena ny sécurité sy ny tany igny mbola tsy nisy mbola tsy ataon'ny filoham-pirenena ataon'ny vaindohan-draharaha iny ka eto zany mba tena vavahana hoe izy ny tena mba hanao an'izay makasitraka anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay Andrianarivo Avatra ty aloha jereo ao anatin'ny fandarana dia ona fandehana isika izay tafiditra rehetra eto dia ho raisitsika foana amin'ity maraina ity ny zavatra napetraka ao anatin'ny fandarantsika dia izay le fanehoan-kevitra malalaka tadio foana fanehoan-japety dia fanabeazana sy fitezana tsy hoe akory le hevitra teo fa za dia mamerimberina an'izay foana ny zavatra nisy teto amintsika tsy mipetraka any amin'ny tokony ho izy ny rafitra eto amintsika izay ny tena malasa saina maneritreritra foana hoe inona ny zavatra misy ao anatin'izay fanarahana ny rafitra eto Madagasikara izay satria raha tsy io rafitra io mihitsy ny arahantsika dia ho zava-poana foana ny izay zavatra rehetrarehetra atao eto hoe zay ny ele ny teneniko hoe tsy ilay foto-drafitra efa firy-taona moa no fiarahanay amin'izao filoham-pirenena izao fa noho indray izy teo amin'le tonga n'le teo amin'le toerana hoe tsy fantany tsony marojaona ary tsika tsy misisika amin'ny makany fa ny zavatra napetraka zany da tany'le fiarahana aloha le tena izay mihitsy ny hoe tena tia misehoseho izy ary izy tena tia hoe anao fanamby fa le fanamby le natao rehetra amin'izay tsy tanteraka be dia be any ny arahana tamin'izany fotoana zany mbola tsy be ny tanàna izy tamin'izany mbola atao anatin'le mikosika disika izy tamin'izany fa ny zavatra misy amin'ny ankehitriny dia tsotra haiko tsara lasa miditra ren'le vie privé any fa ny zavatra le aina amin'ny vahoaka no hoe raha antsika mahita hoe tanteraka ve zaho raha ohatra ka tanteraka io dia za mitehaka ary raha vita raha io fonja rehetrarehetra nataony io zao apetraka fotsiny io dia atao hoe hitehirizam-bokatra io rehefa miakatra ny vokatra hitsonjovantsika ny vody andro merika rehefa fotoana ny fahavara zany zao mahavelom-bolo ana le toerana le nataon'ny fonjy ireo na hoe amin'le toerana reo zay nanaovana fonjy ireo rehefa le tratran'le dibidrano lay vahoaka malagasy lay mitrongo vohomana dia apetraka amin'ireo toeran'ireo aloha satria ireo toeran'ireo tena milamina ny fahalema en sécurité tsara zany zany zao mba fa tsy ireo toeran'ireo dia natao an'izay olona maneho hevitra ka tsy mitovitovy hevitra aby dia miditra mampalahelo zany ny zavatra misy eto amintsika eny tompoka efa tafiditra ianao salama nareo jiaby zay mino mpankafy ahoana ny fandeha dia nareo zay miasa ao koa miarahaba nareo miarahaba tompoka eto fanehoan-kevitra ary tompoka za saky misy zavatra kely tiako nytaniny Cisco mihitsy le izy amin'ny Cisco mihitsy tiako vantagnan'ilay resaka satria misy zaza zany angala CP aty dépôt zakino aty dépôt loza dia angala CP zareo maromaro zareo agnatin'ilay école dia ampandiavin'ilay directrice 7 arivo isaky zaza dia zay zegny le tiako hoe hazavaigny amin'ny Cisco mihitsy tiako nazavizia amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra satria misy raha tsy mazava mihitsy ambadiky zay zavatra zay satria voalohany agnefa droit finisiny resaka karan'izay raha magnefa 3 arivo sy efatala ty nareo tsisy resaka idirana fagnanovagny photocopie-na sujet tsony ianare dia ny faigny raha igny vaefa izy amin'izao mivadiky mbola magnefa 7 arivo indray isaky zaza ndraiky andeha nanovagna photocopie-na sujet dia zay le tiako amitsafagna tiako azavaigny bebe kokoa raha ohatra ka mba misy maheno ny chef Cisco reo mba azavaigny miantony andoavana vola io satria isaky manao fagnadininy zaza reo magnala 5 000 foagna talohan'izay magnala 5 000 agnanovagny photocopie foa
dia zao indray mivadiky mahita le 5 000 iny dia maneky foagna le ray aman-dreny dia akariny 7 arivo indray izy dia somary magagagaga la izy fa tiako azavaigna aty a dépôt amin'ny 4e aty mihitsy misy école zegny amin'ny EPP amin'ny dépôt amin'ny Carnot eo ao école manao izegny zavatra zegny misaotra tompoko. Mankasitraka anao anatin'izay faneho-kevitra izay ho raisika indray ny antso tafiditra manaraka ao anatin'ny 038 14 882 24 032 12 888 19 amin'ny ity maraina ity betsaka izay faneho-kevitra arahantsika toy izao sady vakioko ihany eny tsefatsefany eny ny SMS tsika satria dia maro ihany koa izy reto ao anatin'izany. Miaraba dafy miarabanao arany mijaly be zahay ady ambalaky dresy fa tsy misy eno ny fandarana fa misy radio manindry ny kolo rehetra ay zany ambalaky dresy zany dia toy izantsika ihany salama dafy merci nareo ato hoe koa lasa professeur manager fa ny inona tonga dia miditra be dia mihitsy le dia ahoana fandehany ny olona tsara amboalohany fa ny fiarahamonina no manimba zay foana ny nisy teto hoe rehefa miala eo le filoham-pirenena dia mpanolotsaina anao zay foana namana n'olona tsara efa tafiditra ianao lasa miaraba honorable miarabanao hoe avatia mahajangy zao miaino amin'ny kanal fa voelingelina be ny radio dia misy ira-pivavahanao zany ve fefa mijery anazy eo ny tompon'andraikitra ao anatin'izay sehatra izay dia makasitraka anao nampita ny vaovao. Salamy tena miaiky anareo ato amin'ny diaona fandehany ao amin'ny fitrandrahana kabary sy feo natao ny président reny dia mirary soa anareo makasitraka eka zay nge le fandarantsika moa ka atao hoany aina arany iza ny tafiditra ao miaraba anao miaraba ny fandaraka ny fandarana diaona amin'ny fandehany mba tiako tenenina kely miaraba tompo amin'ny ahoana fandehany zao efa tafiditra ianao ny ya miaraba ny arzona sy ny tany miaraba anao tompoko lehilahy somary mampamety fanontany anazy miondrika ampanavana ary makahery any voaka ny bekily amin'ny zavatra tsy mety iny fa ny zavatra tiako atongavana fotsiny sankaniana amin'ny andraikitra sahan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana fahitako hoe misavoritaka ligne demirany voalohany indrindrany dia ary voaka sy ny fananany dia dernier rempart de la république nefa ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao anisany hoe fahefa-panjakana ny mpitandro filaminana ny fitsarana ary ny administrateur civil ny zavatra rehetrarehetra nefa dia ohatra ny zavatra tapaka ohatra ny tsy mandeha amin'ny gelone saiko hoe no ny fitiavana le toerany ka lasa le lalàna fototra hitondrana ny tany sy ny firenena no fanjevoatiny adin'ireny soka mangataka fanazavana amin'ireo tompon'andraikitra mahefa satria raha misy zany fanampozinana ara-sakafo tany amin'ny restaurant tany Mazanga misy fepetra tonga dia niraisiny eo ary maninona ny any bekily raha izay mety mangataboangy sy ny isasira mitsindrina azy ohatra lahazana karazana lamody inona no andraikitra raisin'ny ministeriera ny antotany amin'izay zavatra zay ka zay zany teny misokatra ho an'ny tompon'andraiki-panjakana fa raha zao no mitohy mety tsotra ny vahoaka asy maniry ny fitarana vahoaka sy efa maharary le vahoaka amina zavatra tsotra nefany sarovitsaro fa tsy fanapoahana basy na bomba akory no ampilamina ny vahoaka fa la hiala elo anatiny mety hampitsotra anazy ka dia teny atsika manapanazy zay aho tarotra kolo-manasaina tsotra ndrindra to makasitraka anao naman'olona tsara amin'izay faneho-kevitra izay raisitsika hatrany ny antso tafiditra sy ny famakiana n'ireo teny maro sosina ihany koa salamako aloha maninona moa raha ty misy manindry foana ny fandarana deona fandehany avy etỳ mahajanga ihany be dia be zany efa ny mahajanga zany misy manindry ao rehefa tafiditra ianao eny tompoko hoeto mifaneho-kevitra anao rehefa tafiditra ianao tompoko dia ahoana ny fandehany mahafinaritra rangaha nareo ao
nareo piany koa nge tena mahafinaritra tena za zany tena mahita mihitsy mahafinaritra nareo na dia tsy hitako arany salama dafy salamy zay ka mijaly be zahay ty le teneniko teo fa tsy maheno izy fa tapatapaka be ao arany efa tafiditra ianao ahoana dia ahoana ny fandehany miarabanao tompoko eto mifanekevitra anao tompoko allo efa tafiditra ianao tompoko zay ty mba mieno anareo amin'ny Cool FM amin'ny canal tena voelongelona ira-pivavahana koa ty amin'ny canal tena nalava eny tompoko tegna isany rehefa mandeha ny fandaharanareo mahagaga ihany tegna voelongelona foana nefa amin'ny canal zay mieno tena lalava misaotra tompoko mankahiry anareo makasitraka anao tao anatin'izay fidirana izay Ismail Abdalaralala betsaka indray zany manindry atsika eny atsika tsy le misy an'le manindry le ohatra le any amin'ny fitsarana sy any ampitana filamina reny manindry tsy izay fa le ontsam-peo mihitsiny tsy mazaka amin'ny marina dia izay io sotasota io raha isika ny ansotafiditra eny tompoko efa tafiditra anao efa nikevitra anao efa mivantana ve efa tafiditra ianao salama tompoko salama ianao zay ava ty tanimbary maheva tanàna ihany eny tompoko saika mba notely an'le tenyle raha namana teo aloha le ray aman-dreny teo le momba n'le aza mieno an'le onjam-peo ianao fa le ao anaty findayanao anao miheno aza mieno an'le onjam-peo fa ao anaty finday anao dia efa maheno dia hoe to fa nikevitra anao tompoko hitany eto aminay zany asana ataon'ny mpanabe ahoana ny kesekola fa mitaky ao ve anao mitaky vola 5,000 isaky ny mpianatra zany ny école eto amin'ny eto Tanimbary dia tsy haiko hoe manontany tena hoe atao ahoana zany io kesekola io no takiana ohatran'izay ohatran'le tele ray aman-dreny teo aloha takiana vola le mpianatra dia forsena mihitsy le mpianatra hoe mitondra 5,000 no mitondra 5,000 tiana ray aman-dreny zany na roko mpanabe ireo sa ro lohandrohandreo hoe mihinana an'le kesekola atao ahoana zany le kesekola io tsy hividianana table vao ny mpianatra indray no asaina mamoaka an'izay 5,000 isaky ny mpianatra zay asa eritreretindreo mpambily vola ve nampidirana an'le mpianatra rehefa asakasaka dia mbola forsendreo zay andohan'izany miororo mihitsy mety mianatra ny sasa fa hoe mitondra 5,000 ny ampijanona table banc dia mba apitapitao tompoko mba hoen'ny rehetrarehetra zay zavatra izay tsotra tompoko dia mirary soa anareo makasitraka anao bonjour koloa manahoana anareo salama zay zao foana ve zany no iainan'ny vahoaka malagasy mitaintaina foana satria dia raha antsika mahita ny resaka momba ny tsy fisian'ny fahalemana saika manerana amin'ny Madagasikara raha isika hatrany ny antso tafiditra amin'ity maraina ity ny 038 14 882 24 eny tompoko efa tafiditra ianao eto le fanehonkevitra anao 038 14 io efa ao ianao latsaka katerena ianao zany rehefa tafiditra tsika dia tonga dia miteny avy hatrany ireo olona satria be dia be le antso avy any Fianaratsoa zao le aniditra teo ao verena ary ianao raha isika ny antso tafiditra ao arany raha isika zay antso tafiditra 038 14 882 24 032 eo ary tafiditra ianao eny tompoko aza meno an'le onjam-peo anao fa tonga dia ao anaty finday anao meno dia efa maheno eto le fanehonkevitra arany efa ao izy efa 22 seconda zao ny lasa dia tsy miteny ianao ao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka 038 14 882 arany efa tafiditra ianao eny tompoko allo efa tafiditra ianao tompoko miara namba saika manahirana mijery an'le ao mikolo le momba ny tele zany le zavatra rehefa tsika ao anatin'ny tele tena zavatra ohatran'ny mamofady mihitsy zany misasany tsy mety ve reny zavatra reny raha mba ovoana ina moa zany hoe correcta zany satria ny ankizy mijery ny dolodolo dia misy molona koa miboridana mihitsy ao anatin'le tele mba tena mba milaina mba io sotra tompoko raha isika indray ny antso tafiditra manaraka arany miarabanao
lasy ianao toy izany ny famakinan'ny teny maro sosiny efa tafiditra ianao afaka amin'ny teny avy hatrany eny tompoko miarabanareo amikolo TV allo efa tafiditra ianao eto fanehonkevitra anao ny azy zany mahakasika ny resaka jirama no asiako resaka ty resaka jirama ty moa zany efa hitantsika hoe hatramin'izay nisy ny délestage fa zao tsisy tsony le délestage rehefa tsisy le délestage dia mamisitraka lay jiro zany le vahoaka nefany amin'izao fotoana zao indray tapaka indray le jiro zany hoe efa tsisy zany le délestage rehefa miverina amin'olona dia tapaka indray le jiro rehefa miandro jirama ianao dia lazay fa hoe misy mpanina teknika tapaka daholo ny manerana n'Antananarivo sy ny sisa dia isan'andro hoe zany dia misy mpanina teknika foana jirama fa maninona moa zay le teneniko hoe sao dia mba fanahimina kosa le izy fampijaliana amin'le vahoaka malagasy tamin'ny délestage efa voahelingelina ny fiainan'ny vahoaka malagasy zao indray tonga ndray tsisy teny ny délestage dia mbola voahelingelina ihany le izy ka sao dia ataon'le jirama fanahimina le izy mba hanosika amin'ny fanjakana hanao privatisation ny jirama io ka eto dia miteny hoe sao dia mba tsirariny kosa le zavatra ataon'ny jirama satria ohatrany tena le vahoaka zany tsy afaka hisitraka mihitsy ve an'le jiro na dia efa mba milamina le izy tsisy délestage dia ohatrany atao sanatsiny zany ohatrany atao fanahimina no manapaka an'le jiro ohatrany aty aminay zao aty mianjareo ambany dia ohatran'izay le izy tamin'ny maraina efa nitapaha efa tapaka dia atsasakadiny dia miverina indray zao lasy ianao ho toy izantsika ihany ny famakinan'ny teny maro sosina sy zay antso tafiditra amin'ity maraina ity izy efa tafiditra ary ny 038 14 882 24 032 12 ao ary efa tafiditra ianao eny tompoko elao le onja-peo anao efa firy taontsika ny teny teto rehefa tafiditra dia aza mena onja-peo efa tafiditra ianao dia afaka amin'ny teny avy hatrany 033 52 mbola tsy vonina izy zany raisika hatrany ny antso tafiditra izy indray ty efa misisika fony ity dia lasy izy ao anatin'izay ao raha isika ny antso tafiditra rany miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao eto mifanehonkevitra anao tsy miteny 034 00 980 eny tompoko ianao le onja-peo anao sika mba hevitra kely fitatia tafitra eny tompoko momba le jiro tapaka zany za zany zay hoe zay natao hoe misy fanjakana eto zay ny tena hoe misy fanjakana eto dia zay ny fatafampety fa anjaratsika malagasy koa tany zany antso hoe io no zany ny eo ao zany efa tsy mety fa hoatotro koatsika safetsy aleoko ihany no mefa sady maharo ny fono tapatapaka be le fifandraisantsika maka toerana tsara izay rehetra tafiditra fa tapatapaka be mihitsy ao ary efa tafiditra ianao miarabanao mirabanareo fandarana dia hoana fanterytozavenatero telohana zany ikasiten'le jirama zany inona fahafahapo faraky diditika zany tsika de iny dinangina dia verina masiky izy io zany zao eto zany miantso francesina tsika vaoka dia vaokaky tio inona ndeho atao dia mbola anaiky eto zay polotona mahery zay ihany zay zany fanavendranana tsika malagasy nangary izy maina ny tany mahita hipokiziny jirama tonga ndray rano mahita hipokiziny jirama nitaveza ndraiky an'izay nefa tsy mbola misika hoe mieny ny facture oatsika io fanitsena tsika vahoaka zany le fahoatany fanidikosinana say vahoaka fotsiny fa le volatsika dia tonga any zany ity ajany teny amin'ny fahitata miteny amin'ny lafiny politika mandraparovina zany tsika vahoaka mandinika vahoaka madinika
mivoaka tonga say ndray dia taky amin'ireo olona ny tia-pahefana aiza hoe da misy temponina amin'izao zavatra iaina amin'ny malagasy vakofon'izao aiza hoe da misy ny fandipahalemana sy ny fitra amin'ny tivon'olona vaky trano ty sanandro sanandro ty aiza ho aiza nandraikina ray ny filmanareo vely indrindrindrindra maranako azy dia mampilohan'ny repoblika aiza hoe dia ndrema tokony ny fampahanatenana konfaty nataonao tamin'izany ohatry ny tafakatra ronjatireny zay tsapoka vary tsy mandehanna io ny malagasy ny ihany nareo manam-pahefana tsy manam-pahefana zany manana-pahefana reo miarabanao efa tafiditra ianao eny tompoko lasa indray ianao mitenena ao entsika ny famakafakana rehefa tsy ka tsy aleo arinany amin'ny ao arinan'ny dokam-barotra loatra ka miarabanao arany eny tompoko efa tafiditra ianao eto mifaneho-kevitra anao arany lasa izy tonga dia faingotsika angambe tonga dia atao faingo dia amin'izay rehefa aveo tonga dia miditra anaty famakafakana tapany faharotsika efa tafiditra ianao efa tafiditra ianao fa ka miteny migongonona be fotsiny eo ianao allo ye mialaba amin'ny fandarana diahoana amin'ny fandehany ye aza menao le onjam-pena fa anaty finday jesomay avaty amin'ny distrika anakazo be eny miarabanao eto mifaneho-kevitra anao tompoko ye mba saika ny hevitra kely fa tena mampalahelo rangany ataon'ny mpitondra fanjakana tena mampalahelo be tena amindalo ny vahoaka madinike eny tompoko ye misy olona zay moa zany somary ambanimbany vohitra hay no misy anay aty dia ny olona ty aminay moa zany bezaka ay moa zany ny olona tsy dia nianara zany dia ahoana dia lasa ianao oetitsika eo any zay faneho-kevitra anao zay efa tafiditra arany ianao miarabanao eny tompoko dia hoana ny fandehana eny tompoko eto mifaneho-kevitra miarahaba dia hoana ny fandehana fa ny anahy mbola mikasika ny tidirama ty dia hoana tsara ve tidirama ty anao ny handehaka ny faktira anao ny hanatitra ny relize zavy ny piasa ny dirama sa tsy mahavidy taratasy ny dirama sa inona ny tena antony mba fantanina petraka fantanina mipetraka valiana mitsanga voaresaka teo moa no mahakasika ny hoe ny jirama ny rano aloha zany io tsy de tena mampimenemena ny olona aloha am'izao raha ny eto Antananarivo ny resahana fa tsy Antananarivo ihany akory Madagasikara satria fotoana ny fahavaratra zao satria mbola eo le resadrano fa ny resaka herinaratra dia misy olana mandavataona zay fa tena raha tadidinareo dia fa nyresaka n'izany teto amin'ny dehoana fandehana hoe io indray dia misy foana ny ala olana ho ataon'ny mpitantana amin'io izay tena tsy haiko fahotana mafaty be ho an'ny mpitantana ve ny fiekena fa tsy vitan'izy ireo ny mame fahafapohan'ny vahoaka nefa ny vahoaka ny manakarama azy ireo zay tsy hoe manao asa soa akory ny mpitantana hoe asa soa ny ataony hoe dia zay atolotra ireo zany dia fa zay ekena ahoana namana misy fotoana tsika ohatrany hoe tompony mangatakatiny tsy hoe ohatra tena tompony mangatakatiny lasa saritsariny daholona ny zavatra rehetrarehetra engane mba tena hoe isy fiatraikany any amin'ny vahoaka ny fanapa-kevitra zay raisiny moa ny raha mijery tsika ny finjaram-pahefana ny vondrom-bahoaka ifotony tsinjaram-pahefana manomboka eny amin'ny fokotany ho io dia makany amin'ny be ny tanàna io ohatra ahoana ny mba angady matapakatra ihany ve ny be ny tanàna satria rahantsika malala zao fa ny volan'ny commune dia tsy ny commune no mitantana azy fa lefa makany amin'ny percepteur zao na monsieur zay lefa makany percepteur aloha dia zay vao ataonaovana fangatahana ndray rehefa zay mba hanao an'izao dia io rafitra io averika any ny tena olana dia ny rafitra tsy ny olona ny olana eto fa ny rafitra misy moa no miteny hoe tsy ny rafitra ny olana fa ny olona fa iza mahita hoe ny rafitra mihitsy ny tena olana eto Madagasikara lasa saritsariny fotsiny président fokotany mba anarany fotsiny hoe président ngamba ny tena mahafinaritra ngamba dia na le olona mitantany ora dia mahatsapa hoe le atsoina président fotsiny no mahafinaritra fa ny ankoatran'izay dia tsisy inona moa zany ny tena hasy le président fokotany dia ohatra zay ngamera le ngamera ifandrombahany eo tanàna i monsieur le maire malaza fotsiny fa malaza tsy hinanana aiza ho aiza le zara ndraikitra tena omena fahefana ve reny olona reny ampandrosony tanàna misy eo aminy sa anaovana hoe
didy midina hoe zao no ataonareo rehefa tsy miaraka aminay nareo ny subvention zay omen'ny mpitantana mba tena misy ve tonga any am'ireny commune reny sa misy zanak'alava hoe ny sasany mahazo de ny sasany tsy mahazo zany mantsy mbola endrika lasa ohatra ny mitondra antoko no hitondrana an'le Madagasikara ka amiko averiko ihany ho an'ireo mpitantana mpiasam-bahoaka nareo tena apetra ao anatin'ny betronareo ao anatin'ny lohanareo fa nareo de mpiasam-bahoaka rasy be mantsy raha tena hoe botom-bahoaka satria tena ohatrohatran'izay mihitsy ny tokony ho izy raha ny ao anatin'ny fiangonana ao na président afatra le filazo anatin'ny fiangonana hoe zay lehibe indrindra aminareo no aoka kely indrindra de ataova ny asa ny teo anareo teo lohany rehetrareo jereo no nataon'ny tompo raha resana amin'iny ozoro iny zany ny tompo mihitsy ny nanasany tongo ny mpianany zany hoe le fietrena ao anatin'le izy raisina amin'iny hodidina iny zany kristiana iny fa sotereo kristiana daholo tsika fa ireny zany le miendrika alay tahaka amin'ny endrim-pitantanana eto Madagasikara ndray mantsy ny mpitantana eto amintsika mieritreritra ny tena no chef fa tsy leader nefa namantsika anankirany zao leader politique fa tsy chef politique tsy chef d'état zay le anazony fa leader politique ka amin'ny maha leader amin'ny maha mpitantana amin'ny maha mpitarika misy toetra amam-pihetsika takina mba hoe mba tena homendrika an'izay hoe mpitantana zay ianao mba mpitarika zay ianao fa ny mpitarika eto amintsika mpitary bady vilam-bava indraindray nitondron'ny tanana hafa nitondron'ny molotra hafa raha tsika malalana za ay ndresantsika teto Sokomary John taveno mitsika ombalitsika nyresaka le resaka tanamasoandriny de tena io navoaka ao anaty Facebook izao mivoaka ao ny hoe manao lalana tara mirefy ray faingo fito amby 20 kilometatra sa ohatrany ahoana manomboka nasehoseondrareo anaty Facebook tena misy miaino ty fandaharana atika tsy misy miaino ihany miaino misy fa reo le mpitantanareo zany tena miaino de zay le hitondrahanay ny antsoantso eto aza raisina hoe fanakianana fotsiny ho le entanentina hoe tsy fitiavana ohatran'izany fa izahay kosa aloha rariny raha sarotiny satria le malagasy efa miteny ary veno andrasana reo zao zay mitafiditra io mba miantso de tena mijaly zay fa zao ny any resaka herinaratra moa zao ny resahana teo maromaro ny tarana resaka herinaratra teo hoe io herinaratra io be ny very fitadiavana be ny potika asa fivelomana noho ny resaka herinaratra noeraoera teo aloha teo zao tsy haiko nanahoana nafarany sahofika nanahoana nafarany volo be sa any de tsy hita de manany de sa miainoaino eo aloha fa rahantsika malala ny eto amintsika Madagasikara matsy be deabe ny zavatra afeniny ka ilana ny famerimberenana amina onjam-peo tahaka anytony tsy hoe faly ny amerina fotsiny fa rehefa mbola tsy voavaly olana mbola tsy voafaritra mazava tsara le hoe zavatra nitranga nyresaka Gemfield zao nahoana ny tany ivelany ny tany Londres nametraka tsara zany relo hoe meloka i ramatoa taleniny fiadidianan'ny repoblika teo aloha tany aloha teto amintsika ve mba nisy fanadihadiana nakasika indreny mba nanokatra fanadihadiana ve ny Bianco ohatra tsy haiko ny Paky mba nisy ve ny fanadihadiana natao sa de hoe raha vasa marina fotsiny aloha ny zava mitranga eto amin'ny firenena de lasa ohatrany kiafinafina zany ny fiainam-pirenena ny tena voakasika rehefa miresaka tsika fiainam-pirenena de ny vahoaka ny dikan'izany tsy tokony ny vahoaka no anafenana lasa ndraindray masina atao mpitantana eo manafiny zavatra amin'ny vahoaka raha tokony aneho ny vahoaka ety le olana hoe zao le retsy le olana ndao iso de misy manana vaolana nareo makasika an'ity mba tsy hifanomezantsiny koa be debe ny zavatra tsy tomombana tety resaka tsika makasika teto amintsika eto Madagasikara ohatrany hoe zavatra tsy tao anatin'ny 80 taona sakasaka hitahita tao anatin'ny 3 taona efa taona daholo zany baccalauréat natao tamin'ny labzi zany fa nisy ange zany teto zany hoe na ny fanabeazana na ny fiarina fandriampahalemana ina koa zany ataontsika la ara-pahamehana fahasalamana io zao de tsisy tomombana araka ny tokony izy nanahoana nefa raha ny fary malagasy tsisy nanahoana tsara reny zany mba ilana ho fantatra ihany na enoko resaka fary malagasy farany zao de hoe ny fitokonana nataon'ny mpiasa atao satria tsy voalony karamandry zareo de zaho tsy haiko tsony zay le afaran'le zay nanahoana tsara le gasikara reny zany mba andrasana reny raha ohatra ka tsy vita le izy de tena aprisiana mihitsy ny mpitantana ilaza hoe tsy vitanay tompoko ty rariny
angamba fanajana faran'izay kely ho an'ny vahoaka malagasy nametraka anareo teo raha ohatra ka hoe tena ny vahoaka malagasy nametraka anareo teo de ataontsika hoe zay de fanomezakasina faran'izay kely ho an'ny vahoaka malagasy ny fampahafantarana azy ireo ny zavatra tsy efa sy ny tsy vita mahasa i mijoro ianareo mpitandana hoe tsy vitanay ty de am'izay mba mety mba farafaratsiny ahatsapany tsapanareo ny vahoaka malagasy indry tena tsy vita tokoa fa tena be loatra le zavatra nampanantenana de tsy vita ny sasany fa mahasa i miteny mahasa i mijoro nareo satria nareo keny nampananteny eo ataonay ty ho asitsika an'izao nao antistisy ty tsika nisy le hoe resaka rano zao zay tena ke ny rano zao mbola eo aloha mbola tsy de tena misy olana be fa ho avy ny fotoanany maintany de imenimenina indray fa nisy vovo izay neritreretin'ny mpitantana avy eo amin'ny Jerosalamy malagasy ho Antananarivo aloha zay firy moa nisan'izy ireny ohatry ny BDB isaky nisy site maromaro asina etsy de asina etsy de asina etsy de asina etsy nanahoana ny afaran'izy ireny mitohy ve sa tsy mitohy ny mpitantana zany de andrasana amin'ny fanazavana ny zavatra mitranga satria ny anisan'ny olana fototra eto Madagasikara ihany koa zay tena hoe rafitra io fa tsy olana raha manana finiavana le olo farafaratsiny zay ngamba mety miankina am'le olona ampafantatra ny vahoaka malagasy tsy tsisy rafitra tsinona mametraka hoe tsy maintsy tena anaovana tatitra ny vahoaka malagasy na ny solombavamboaka eto amintsika range io voafetra tsy haiko tamin'ny firy taona lisany hoe solombavamboaka de anao tatitra amin'ny vahoaka malagasy makasika ny fiainam-pirenena sa zavatra mitranga de tsy avela de lasa tompotrano miono tsy arovako an'le fandaharan'le ministra tamin'izany fotoana nahafinaritra kosa reny reny zao nahafinaritra mendrim-pide rano reny eo tsy ho tompotrano miono tao amin'ny ena manjery mpanjakana nanaovana any reny fa indraindray le izy le tsy ho tompotrano miono lasa famonoana afo vono afo no ena anatin'le izy de na zavatra tsy mandeha raha tsy tenenina fa mody mba le zavatra kely ananiny arino de raha misy zavatra tsy mandeha de lasa ino moa zany manetsikelyko anao atao fa tsy mitantara hoe ty tena ny zavatra tsy vita kosa ty raha mahasa farafaratsiny aloha manao an'izay ny mpitantana eto amintsika ataoko ngamba faran'izay kely zany hoe miakolpa zay moa fanaovana le izy fahotako zany satria ny adidy tsy vita de fahotana adidy ny mpitantana tompoko ny manao zay avoky ny vahoaka eo aminy ka raha tsy vitanao zay de fahotany mpitantana zany ny adidy tsy vita de fahotany mpitantana zany zay adidiny mpitantana ny miandry fahasalamany ny vahoaka eto Madagasikara tsy haiko isan'ambaratonga moa zany mahita an'izay ka rehefa tsy vitanao zay de fahotanao fa fahotana nataonao tamin'izay tamin'ny vahoaka vao mazava loatra aloha tsy resantsika aloha hoe ny tompo ihany resahana Andriamanitra ihany resahana fa ny fahotana vitanao amindreo vahoaka malagasy ireo rehefa tsy avela iteny ny maharary azy ireo vahoaka ireo de fahotany mpitantana zany lasa vao misy amiteny de zay moa hoe gagazo ny tsy fandriam-pahalemana le vahoaka tena efa maty tsy matynoana fotsiny fa tena maty arabaky teny noho ny tsy fandriam-pahalemana noho ny tsy fahasalamana tena fijaliana ange zany fa tsisy ohatrany hoe misy miaino raha miteny eo ianao de zao mahazo anao arakaraky ny hiteny anao ny voamaika ohatrany hoe raha vao mamiteny eo anao de voamaika anao faiziko satria zavatra mitranga eto amintsika misy tsindribokotra venena zany ohatrany hoe lasa misy manipulation atao an'ny vahoaka malagasy mba tsy hitenenana anekeny io zavatra misy io olo misy de iaino amin'io raha tokony ifamatika am'izay hoe afaka mitaky ny vahoaka malagasy ny tsara kokoa ny mendrika azy kokoa fa tsy ohatran'izao nareo moa mahita an'izao zay sakafom-bazaha hohanina nareo moa mampianatra ny zanakare ho any an-dafy nareo raha mitsabo tena de tsy mitsabo tena eto Madagasikara fa any ivelany ino milirany be lahy hopitalim-bahoaka sa ina le hoe sendra mikoaka voansery kely de aloha atsy amin'ny farafakaiky ngamba mety Maurice aloha ary ny ao ambadiky zay tsy fantatra hoe inona le antony tsy maintsy andehanana any za tsy resaka zavatra hafa fa eo le hoe misy elanerana goavana de goavana sy makadiry de makadiry eo amin'ny ataontsika hoe ny vahoaka tantanina sy ny mpitantana tsy miaina ny zavatra iaina ny vahoaka ny mpitantana fa raha mba farafaratsiny mba manaova kely insertion locale nareo mpitantanareo hoe tsy voatery ny filoham-pirenena zany resahana zany fa ny ministry ny netako sika zany hoe le teneny iza moa le teny teo itojo avena teroka le hoe
aizany ministeran'ny ponina mba miaina an'le zavatra iainan'le ponina ve le ministre tsika manjy eto lasa diso ny adihevitra ka izy koza ve nisan'le resaka le filohampirenena mividy fiara raitra de raitra ka izy koza ve filohampirenena tsy normal koza ve raha filohampirenena fa le maharary le vahoaka ve tena zay satria volam-bahoaka iny vidanany raha volany madiodio ny vidanany iny zavatra hafa nresahany tam'zany hoe iza tokoa moa zany zao nitaky any reny misy mahasamitaky ve zany zao ny faritra le nalaza nampanantenan'le filohampirenena tam'zany hoe za tsy andray karama fa omeko ny faritra ny raha 12 ampitombona 10 manome 80 zany hoe tokony efa nandray indroa farafahakeliny zany ny faritra rehetra Madagasikara farankely raha tamin'ny fotoam-piasan'le filohampirenena teo aloha tsy haiko zao ny mahavaly an'izay moa zany zao de tsy haiko ny governorana Nalamanka zao zany tokony antanina impirana efa nazy zao tsika de natao inona le vola za hoe ity aza lasa ohatrany hoe plivava zany mitsy le zavatra mitrangy eto raha iny fiara iny zany zao mba farafara zany sa mety zay kosa angamba hoa hoe le karama tokony nozarana tamin'ny faritra nividanana an'le fiara tsara taresa raitra de raitra iny mety zany koa atao hoana fa le izy tsy mazava le zava-mitrangy eto amintsika ny teti-bola pirenena ataoko teti-bola le teny fanjakana moa manahirana ihany rehefa ataoko izy ny teti-bola mpanjakana tao anatin'ny voafaritra tao anatin'ny teti-bola mpanjakana mihitsy ve zany ny vidanana n'iny le fiara iny nanahoanany eto tsy fantatro anjarany fahefahana mpanaramaso angamba manakoatra fanadidina am'zany raha ilaina zany hoe fananinona no nividy an'iny tena nilaina ve ho an'ny fampandehanany raha rasy ny fampandehanana ny firenena no nividianana an'iny ary eo le ilazana le hoe le vahoaka lasa tompotrano miono satria tokony nampahafantarina azy meloa farafaratsiny ngamba ividy an'izao tsika de mba ay tena efa nivonona zany ny fahendana mampanahy hoe isy fiara tsy tsara tare raitra de raitra zany ho avy tsy maninona nge raha ohatra ka hoe tena mba nampahafantarina de hita hoe fa le izy efa mivoaka voako tsy amigaga sy valalanina tsika mianaka votry fa nanahoana fa naninona de lasa tsika tsy haiko zay le raha volany no nividanana izy de ampahafatary mihitsy kosa andre matovola hoe volako no nividanana an'ity dikan'izany tsy vola mipapanao tsy volan'inona isika mianakavy no mandohany reny na amin'ny endrika hoana endrika hoana satria na mindram-bola raha tsy mahazo vola ny filohampirenena raha toa ka amin'ny anarany izy tenany no andeha angalany vola na indramam-bola ny ivelany fa amin'ny anaran'ny firenena malagasy izy moa zany mazava loatra zay le izy sy andohany io tsisy raha iny an'io na ibabitrosa be ara Madagasikara satria izy sy anisan'le andohany io ny vahoaka malagasy no andohany io izy raha teo tsy malagasy izy anisan'le andoavana sanatrian'izany hoe de satriny aza hoe ho bezabezaka ny trosa satria raha le orinasa mpanao an'le ino teleferika inge zao de orinasa frantsay dikan'izany mahazo tombony ny frantsay de zay frantsay zany anisany isitraka n'izay tombony zay hoe maniodina ny orinasa frantsay de sanatrian'izany ve sanatria ho sanatriavan'ny resaka hoe aleo bokatrozy eto Madagasikara satria mety azo tombony an'izany ve ny mpitantana raha malagasy mantsy raha tena mahatsapa tena hoe malagasy marary aina am'izany Madagasikara zany tsy ho faly amin'ny ibaben'ny Madagasikara trosa indrindrindrindra hoe hanao fotodrafitrasa ka fotodrafitrasa tsy hisy fiatraikany akory amin'ny vahoaka malagasy zao jerentsika nkianjany bare de itenrena re de sa foana ka zavatra misy zany zay aloha no ohatra kaiky indrindra tsy nahazo fankatoavana inona zany nandany molamolana nandanena vola be tamin'ny fito amby fitopolo tapitrisa dolara sa mba nanao fotsiny raha pitso moa zao resaka eto tsy haiko na isy fotoana iresana zany fa Andriana Risoany koa no avy eto indray ho an'ny deonan'ny fandehan'ny rapitso de iresaka makasika ny kolotsaina rehefa larobia zany tsika de miompana kokoa makany amin'ny kolotsaina ny efatra andro tsika ny latsinainy ny talata ny alakamisy sy ny zoma de fiainam-pirenena amin'ny akapobeny de nareo le misy an'le sarotra de fa maninona nga tsy mahazo atao zavatra ny fidiahonan'ny fandehany de averina ihany ho an'ireo zay vo taty arena moa tsy tena maraka tsara le diahonan'ny fandehany ny diahona fandehany de iresahana zavatra maro lo zoro maro hodidina maro resahana eto am'ty diahonan'ny fandehany ty mety misy fotoana tsika mety resaka fotsiny fanatanjahantena satria zay ny zavatra mitranga zavatra misy ho avy zao ny fifanitsanana amin'ny
fedina ny tompony takamaneran-tany ny baolina kitra ho an'ny rapitso tsy diso rapitso amin'ny fito reto Madagasikara nanaovana n'ilay fihaonana eo amin'ny Centrafrika sy Madagasikara raha tsy diso any Centrafrika nanaovana an'ilay izy Maroka Centrafrika koa zany tsy nahazo kianja lizy nge zao any Centrafrika mandray an'io lalao io fa le anankiray le lalao fahandroany raha tsy diso ohatry sa any Maroka daholo natao izy na le Centrafrika na le atao amin'ny Ghana eny fa tiako tenena zany a misy fiatraika angeza aiza le ambom-pirenena zay manjary napetraka tsika fakalazana ny fahaleovan-tena tamin'ny taona firy moa le anaovana andreny ambom-pirenena nasongadina mihitsy ny resahana foana ambom-pirenena ndraindray tsika matikambo fa tsy manakambo asa na azosika ny dikan'izany hoe matikambo sy ny manakambo zany le mpitantana moa zany fa tsy tsika satria tsika voaka malagasy tsy haiko na manakambo na matikambo fa ny mpitantana ndray matikambo fotsiny de eo le rehefa matikambo moa de lide oeraoera ny tena mamaika fa tsy de tena amin'ny le zavatra maharitra ny fampandroana eto amintsika ve tena lovain-jafy satria zany foana nresana développement durable tena lovain-jafy ve ary rehefa nametraka n'lay velorano telo amby folo ny mpitantana teo aloha de saika ny fanandrify tao anatin'ny resaka ODD ny nangalana an'ireny objectif de développement durable ny tanjony ny fampandrosoana lovain-jafy fa ohatry ny tsy de tena hita na ny tombana mahakasika an'iny aza tsy nisy de zay no teneniko hoe ianareo mpitantana mahasahiry tompoko mijoro amin'ny zavatra tsy vitanareo fa tsy vitan'le takotakominareo fa manao zay vitany any mpitantana tsy hanao zay vitanareo kosa nge nametrahana anareo eo fa misy adidy tsy maintsy atao fa tsy hoe zay vita de eo le tenena hoe ny rafitra manahoana ny misy eto Madagasikara mora be mantsy ny alarobitsika ny Maroka de ny manao Centrafrika de ny 24 tsika ny Maroka ihany manao Ghana misaotra ny namana marjona io ngamba zao mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena raha ny tokony ho izy mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena mihitsy mivantana de hitantsika eo indray hoe raha tsy sotasotan'ny herinaratra jiotsy tsy haiko aloha fa mety mba tsy de manahina be mety tsy hosahan zareo le tena mety tsy hosahan zareo ohatra tsika mianakavy zany le tompo mangatakatany zay ho ale tsika zany miankavy zao am'izao enkany zo tsika ngery rety zany misitraka zany herinaratra zany 720 ora amin'ny 720 ora fa zao tsika le tena hoe tsika ny tompony fa itsika mangatakatany miankavy nefa tsy mahazo le atiny fa le aranany ny azo indraindray raha ohatrany tsy nainy fa tsy ohatrany tsy aranany akoriko tsy nainy ny azo anao ny resana n'izany eto de mba asa moa apatogava-tsaina ny olom-pirenena fa afatra ihany koa any mpitantana zay miaino tena akasitranareo koa zay zavatra mahafinaritra mba mahay miaino aloha zany nareo farafaratsiny akoatra ny fahaiza miteny sy ny fitenenana foana fampanantenana foana de mba mahay miaino nareo ny tomba nahitako amin'ny zavatra ataonareo mpitantana amin'le fanelezana amin'ny tambajotra tserasera hoe zao hoe valikafatra ny ina koa le fandarana le malindry zareo anty fandaty rehefa le amin'ny tolakandro misy tsy haiko le fandeha izy fa mahafinaritra zany zao hoe mba miendro zareo de mamalo zareo mahafinaritra ny oatra zany mba hazavao amin'ny vahoaka malagasy de ny rarina raha ohatra ka misy ny zavatra tena ilanareo fanampiana de teneno aloha farafara satria na zavatra tokony ataonareo ka hitanareo tsy vitanareo mangata fanampiana ny vahoaka nge le menimeny iny efa menimeniny fa misy manam-pahavononana anampy anareo asa le recrutement ana cerveau be de be tamin'ny fanomboan'ny fitoam-pitantanan'ny filoha am'izao le tamin'le teo aloha misy recrutement ana cerveau tamin'iny fa tsy haiko nakaiza daholo ny cerveau reny mbola any ve le tamin'le iny io le tamin'ny taona 20 le nisy le hoe mangana cerveau misy cerveau le hoe anao recrutement ana cerveau tsy haiko iny nanahoana nisy akono ve sa de hoe cerveau na verenjavona ohatrany rivotra navoaka ampifany reny hitako mitsika maza ny tiako resana hoe verenjavona ohatrany rivotra navoaka ampifana lay ny tenenina hoe 750 sy 700 ny
CV naterina tamin'le membre gouvernement le teo rehefa natao ka fanadihadiana tsy zara ozy izy le olona raha nisy fitopolo tao fa fanabotsonana zany mibetsaka hoe tena be dehibe le olona zany hoe tena hoe tia mangetaeta le olona de to fanabotsonana ozy izy le olona fa tsisy zany tao ny olona manao andre zany tokony enjehan'ny lalàna anie zany fa mamoaka vaovao tsy marina anie io zao le hitanareo le tany nampitahiko teto manko le any Kalimavony sy ny tany Mazangana tovy mihitsy le ka le tany Kalimavony maty mihitsy le olona efatra le tarina notonotika fotsiny kibony nakatona ny raisana fepetra sokatra fanadihadiana le arina efa nijerena fotsiny izany hoe le tianao resahana ao anatin'ilay izy lay fijerena n'le zavatra eto amintsika mihitsy tsy mipetraka hoe rehefa iza de atao hatrany farany de rehefa iza de avela fotsiny eo de eo le olona de miravoravo tany nao amin'ny ankehitriny zao de voizina ndray amin'ny ainao anjerim-panjakana fa tena atao miavaka ono tena isika fa tsy hoe ono satria zany nahita mi ny fankalazana fa 7 volana martsa tena atao tena miavaka mbola tsisy ohatry ty na le filaza le olona de mivoaka ihany keo am'le resaka mombana fikajiana vola tena velombolo rakany olona fa raha mato minisitra mihitsy ndraga manao mipiba jereo tsara le pibany amin'ny le dokam-barotrany amin'ny fahitalavim-panjakana izy mihitsy mandehanderaka eo an-tanina reniny io miteny kely izy etsy amin'ny devany Ambotsiroatra de eo amin'ny mandeha ihany izy de alain'le caméra de mandeha tena ho za tena mandray andraikitra zany izy de miseho mihitsy izy tena mihitsiny aza atao izany ny ana le an'le fara mihitsy aza atao iza sady manonona le anarany izy zay hitanareo sy mamaky an'le izy mijerena fa fanajantsika an'le mba enonge le phrase de any an'le farany tenao za tena raha ohatry zany ny ataonareo miseho zany any an'le mba fa rehefa inona ianareo zany no miseho sy mandray andraikitra fa izao zavatra mahazo mifantana sy mividim-piainana zao maninona tsy raisinareo mihitsy le andraikitra zay efa mifanandrify anareo io zao ny resaka momban'ny ministera mivarotra inona zao ny raisinareo amin'ny hoe ny elanelamby de eo amin'izay zavatra misy eto amintsika zay rehefa jerena zany zao le hoe 570 ny kapoaka amin'ny vary ay any amin'zareo le misy an'le loko volomboasary any misy izay fa tokony hipetraka zay ny tsena rehetra eny na mandeha any Anosy-be anao na eny Andravoahangy anao na eny Namotana anao na eny Sabotsy anao tokony mipetraka izay vitina vary izay fa ny eto amintsika zay le tenenina foana hoe miteny lay Rajoel raha momaly afa ny teneniny miteny izy amin'ity andro ny atalata ity mampanantena zavatra ndray de inony ao anatin'le saile vahoaka fa le omaly adininy zay le zavatra misy eto anie fa raha miteny izy hoe ataotsika ty lalanyty miainga atao varadrantsika manapatongany atao masina de tsy miteny tsony izy raha tsy vita aloha io tsy haiko nahazosika rehefa vita somatsara io de tokany nahazo ampiasaina tsara manaraka an'le fe zay tsika vao tena hiteny hoe tena manao ranga izy fa tsy hoe neo tsy vita de neo tsy lavo izy le fitenenany tolo de aleoko ray labe zany hoe te hanombonomboka zavatra be dehibe izy eto amintsika te avela maty momboka eo rehefa rapitso rafaka pitso fa tsy te hanoy an'izany tsony izy fa tiany apetrany fotsiny zany le dia tanany hoe nanao an'ity zay de manao an'ity ianareo de manao an'ity zay fa maninona le zavatra lefa atao tsara vita teo aloha raha toizana ohatra nataonareo nataon'ny filoham-pirenena Rajoelina mampianina hery marsial anie lalana eo miainga tsy mamba makany vato hoe tsara ny io hoe maninona indray no nalehibe aziny satria le fanatsarana nataona tsara anie zany fa le fanatsarana le fiainam-bahoaka mihitsy ny tokony atao inony zay efa tsy taka vahoaka malagasy intsony ny resaka momba vidim-piainana tsy ny vahoaka malagasy tsy angataka any aminao intsony fa mampatsialy vahoaka malagasy hoe inona ny atao manafatra vary ianao maneso le tatsaha eto amintsika indray le zavatra le atao tadimo zavatsara fa rehefa manafatra tsika any reny akory ny tsy hoe nomena maimaimpona mbola misy fri ihany koa na resaka transport amin'ny fitaterana an'ireny de eritreretintsika tadimo zavatsara hoa rehefa mividy zavatra any ivelany firenena anankiray de mampandroso an'le fireneny le mividiananao an'le zavatra tsika zao raha mividy manafatra foana any Inde resaka vary tena le foto-tsakafotsika mihitsiny no afaratsika eritrereto
ny foto-tsakafon-jareo ukrainienne de mivarim-bazaha fa jereo izy misy ady efa mataonana io tsy mbola nanafatra izy io mbola tsy manafatra mihitsy miponinao aminy fa mbola mavelona an'ilay ponina satria na ny antony mivelona ao anatin'izay izy itsika le tena foto-tsakafo afaratsika inona de le olona any ivelany mahazo an'le tombony ka tsika koa zao mbola tsy fantatra mety hanafatra malagasy avy any ivelany tantana ny firenena zay zany le mahatonga le rakoto vahiny tsy malagasy ino mitantana tsika hoe mbola hanafatra malagasy koa zany tsika zao hitantana ny Madagasikara nareo le any ivelany reo zany anaovana antso avy aiko pahatana nareo le any Frantsa ny any Canada ny any Suisse inona manaraka nyty de aonany fandeha an'ity mbola hanafatra nareo ihany koa zahay atsoatsy mba hitondra nyty firenena ty fa tena eto aminay ange eto aminay ho anareo any moa zany resana eto aminay eto Madagasikara eto angefa manahirana be any tsy hita tsony zay amahana an'le olana fa zao tena midera ny vahoaka malagasy kosa na izany nany zany amin'ny mbola faharetana aloha fa mbola mijoro ozy joelykiny mbola mijoro le vahoaka malagasy mbola hoe tena vonina mila n'izay fandrisika zay ihany koa tsika satria tsy fanakihana sy fanabokaboka eto fotsiny fa ilana ihany koa ny fifankahirezana mankahery atsika amin'ny fiatrehana raha ty fitantarana ty ma zao mbola misy 4 taona eo de mbola miandry 4 taona zany aloha zany zay vao hita ndray zay ho atao ve fa misy ihany koa ny mety azo atao zao de zao miankina amin'ny indrindra aloha fahatongava-tsaina tena fa zavatra ngeza be mila fahatongava-tsaina ny fanarenana ny firenena zay le vahoaka mandinika mila mandinika tsara sika ary aza manaiky rebirebeny am'le hoe niveau T3 niveau T2 iny le ny fandiniana ny atodotompoko tsisy niveau hoe atodo niveau zao fa ny atodo rehefa ampiasana araka ny tokony ho izy de miasa tsara foana fa tsy azany hoe niveau T2 niveau T3 aza manaiky rebirebena am'zany fa io miara tomponantoko sika ny fahatongava-tsaina ny conscience de tsy refesina amin'ny mari-pahaizana sy refesina amin'ny hoe nandalo taona fafirina ianao fa nivetivety aloha javatra